sasatra sika tily asa fatratra. Aoka hivavaka isika rehetra. Donga amin'ity fotoana malalana ity indray izay ry Tompo Andriamanitra io ka dia hisaorana ianao izany. Manana tantara mahafinaritra ambara aminay indray ianao anio ka ampianaro izahay hamela heloka ireo namanay mandrakariva. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana zavavaka izany. Amen. Risiko lady malala ho amina rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny soratra masina voalahatra ho torina amin'izao alahady 2 manaraka ny trinité izao dia araka soratra amin'ny filazantsara ny Matio. Matio 20:7 ka hatramin'ny 5:30. Matio 20:7 ka hatramin'ny 5:30 toy izao mifaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ho amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hidinika amin'ny mpanompony ny amin'ny volany. Raha manandinika izy dia nisy anankiray nentana teo aminy ary nitrosa talenta 1. Ary satria tsy nanan-kaloha izy dia nasain'ny tompony amidy izy sy ny vady aman-janany mba mifananany rehetra andoavana nitrosa. Dia nankohaka teo anatrehan'ilay mpanompoka nanao hoe, tompoko, meo andro aho fa alohako ny anao rehetra. Ary ny tompony izany mpanompo izany dia honena azy ka nandefa azy sady namoy nitrosa tanana. Nefa no nivoaka izany mpanompo izany dia nahita mpanompo namany anankiray izay nitrosa dia naria zafy taminy. Dia nisamborina izy ka nitraoany sady nataony hoe, aloavy nitrosako aminao. Fa niankoaka ilay mpanompo namany ka nifona taminy nanao hoe, omeo andro aho fa alohako ny anao. Nefa tsy mety izy fa lasa nampanao azy tao an-tranomaizina mandra-pandohany nitrosa. Ary no nitandreo mpanompo namany izay efa natao dia nahelo indrindra izy ka nandeha nanambara tsara tamin'ny tompony izay rehetra natao izany. Dia nampalalain'ny tompony raha lehilahy ka noteneny hoe, ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoko ilay trosa rehetra taminao satria nifona tamiko ianao. Motsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao tahaka namindrako fo taminao. Dia tezitra ny tompony ka nanolotra azy tamin'ny mpampijaly mandra-pandohany nitrosa rehetra. Ary tahaka an'izany koa no ataony raiko izay any an-danitra aminareo. Fa raha samy mamela ny rahalahinareo, raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Amen. Rehefa misy zavatra ilaitsika maika dia fanao ny mindrana vola na hoe mitrosa ho izy isika. Ohatra hoe misy goûter mahafinaritra antsika nefa tsy ampy ny volantsika dia mba mindrana any amintsika, ao mba ampindramo 100 na ampindramo 500 fa mba te hihinana anitsy ary solokony ianao rapitsy na amin'ny herinandro. Dia fomba fanao koa ny sasany mindrana vola betsaka kokoa. Ohatra hoe hividy fiara vaovao izy na hividy trano vaovao izy dia mindram-bola. Dia io moa samy manana ny mety aminy eo. Misy miteny hoe mety zany, misy ny tsy mety aminy arakaraka ilay zava-misy. Raha ohatra ka hoe resaka hitraitra fotsiny no anaovanao trosa
dia tsy dia tsara loatra manao an'izany satria zavatra tsy dia ilaina loatra. Misy fotoana tena ilaina manao trosa satria miatra manaina, ohatra fotsiny zao mety tsy fantatrareo zao zany fa tamin'ny anareo niditra nianatra io dia mety nitrosa ny ray aman-dreninareo satria tsy ampy ny vola andoavana n'le droit voalohany iny sy le fitaovana ho anareo, dia mety misy tamin'ny ray aman-dreninareo ny trosa na nareo le miditra hopitaly reny le marary reny tsy fantatrareo zay ataon'ny ray aman-dreninareo ambadika any fa mety nitrosa koa izy satria nahoany marary ianareo dia tsy maintsy vonjena fa tsy hoe tsy misy ny vola dia avy alao ho faty eo. Tamin'iny confinement tamin'ny covid-19 iny tadidinareo tsara, marobe ny olona tsy nanam-bola kanefa noany tsy maintsy ny sakafo dia nindram-bola. Raha zavatra tahaka an'ireny dia tsy dia olana loatra ny mitrosa. Fa izao na tsara na ratsy ny antony dia ny zavatra maharatsy ny trosa dia izao rehefa tsy vitanao ny mamerina izany vola ny ndramina izany. Ary io tena zavatra mamenatra mihitsy io satria raha ny vola miditra aminao dia tsy avitanao mamerina izany vola izany. Zay indrindra no zavatra nitranga eto amin'ity tantara ity. Nitrosa tamin'ny mpanjaka anankiray ny olona anankiray dia tsy vita ntsony namerina izany. Ary raha ohatra ka hoe te hamerina izany izy zao dia amidy andevo izy sy mivady aman-janany dia tsy miasa aman-taona ny maro izy. Raha ny tantara dia mety 3 taona mihitsy izy zay vao mety mavita mafoy mamerina manefa io trosany eo. Dia niangavy izy tamin'ny tompony dia navelany tompony izany. Kanefa misy olona namany nanana trosa taminy tsy mba nafoiny izany trosa izany. Oarina amin'ny elokatsika amin'Andriamanitra izany. Isika dia manota isan'andro ka mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra. Omeny izany sa tsy omeny? Omeny tsara mihitsy raha ny tena mibebaka marina isika. Kanefa dia izao tsy mba mamela heloka amin'ny namantsika isika. Misy namantsika tena mandreraka ny ataony tena mampiamono mihitsy ara indraindray maty tsy te hamela heloka mihitsy indraindray. Kanefa dia izao Andriamanitra dia mamindra fo amintsika isan'andro. Ka raha ohatra ka hoe te hahazo an'izany famindram-po izany mandrakariva isika dia tokony aninona? Amindra fo amin'ny namana. Fantary isika olona malala fa maro ireo tokantrano rava, maro ireo fisakaizana rava noho ny tsy fahaizana mamindra fo. Ekeko fa tena misy manao zavatra ratsy mihitsy ny namantsika. Saingy izao raha tsy mamindra fo amin'izy ireny isika dia lasa rava ny fisakaizana, lasa rava ny fitiavana eo amintsika samitsika. Kanefa zay mihitsy ny tadiavin'ny devoly. Ka raha vao tsy mifandray amintsika samitsika isika dia lasa ho izy Andriamanitra hoe za tsy hamela heloka anao intsony raha izany satria ianao ary zany tsy hamela heloka ny namanao. Dia manoko izao resaka olona ady malala mieza mamindra fo amin'ireo namantsika. Mangatahery amin'i Jesosy amin'ile namana masosotra be reny mangatahery amin'i Jesosy hoe mba hampianary mamindra fo amin'ireny Jesosy. Dia omeny anao zany hery ahafahana mamindra fo amin'ireo namantsika zany mba tsy ho rava ny fitiavana amin'ireo namantsika sy ny fisakaizana amin'izy ireo. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tombo mba fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanamasina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Mbola hivavaka isika. Misaotra anao indray izay re Jesosy eo izany teninao izany. Sarotra aminay tokoa ny hamindra fo amin'ireo namanay. Kanefa dia fantatra hoe fa afaka mameme anay izany hery hamindrana fo izany ianao satria ianao aza dia mamindra fo aminay isan'andro. Amenarinao mavonjy ianao naovana zavavaka izany. Amen. Sube la settina di tumbu Akirina lava Yapisetu situluku Dari faulina Letinize Suscitami laudatiu Zakamilu Nata
simbahana paparua Mentini situpu sinafi Anitukua Kunde aja kau nilu Umeni etana Faize fana nafa kana Idu Yesu Samba Rasuli Tanahku Mandalu fitsapana Paruza batase Dainanga Lana ubana Ifinuna hawa Natinalwa Sunisia tau mahapi Raini tupu Amina Tarika milala na makani Sadina na boksa Tuelana Yanda nitani Luwasa rubini Zayumeni Uana Resfiza nufaziane Nenana Radio Teny Fiainana FM 91.2.